itsapanay ifahasoavanao iainana isanandro ifitehirizanao ity zao tontolo zao ity ambany fahasoavanao ka na dia eo aza nietraketaka izao tontolo zao sy ny fahadarana olombelona dia mitahirana mankakareva ny fahavelonana sy amin'ny fahatsiarovana anao le raina izay nandaritra eo misaotra anao izay tompo fa noho ny fahatikinay anao noho ny finonay anao mahalefa volena eto itaominao izay rehetra ka tsy tafandomana izay tokantrano indrindra izay ray mpianakaviana izay nataon'oloa mpianakaviana misaotra anao indrindra izay tompo dia miasa ny fananasa izay miasa ny tena mirakaka misaotra anao ny amin'ny fahasalamana ery sy ny tanjaka misaotra anao ny amin'izay fanataony taminay ary ankehitriny izay tompo dia mangataka mba ho atokanao sy ho amasinanao ka hoentry ny voninahitra ao izy mitratonay ary mba mantrakasotrahana anatrehanao amin'ny anarana Jesosy Kristy mpamonjy anay manaovana rehetra izay mivavaka izay petraka manoma izay vavaka fanantsasa ito ndretsy izay rahanaraka aminao rehetra raha nividinao vaolohan'ny fianakaviana dia toy ny mpitarika ajano izazy ka ny moan'ilay no atsatso ny amin'ny finoana izay tokony fianarana izay ilay aza mivavy andeha hiano andeha hivavaka hianao asa fanompoana maro azy amin'ilay tena vavy amantsara ny tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ka mampalainao azy ireny na tonga ny amponanay mafabaraka mihitsy azy satria tsy nizio vavabe izay ilafa izay ray mpianakaviana mantsonao manatanao mifanetreteny izay miaitry ny fahadarana sy ny fahasoany mangataka anao izany mba hanatonanay mafaka tsy famanenana rehetra letiko manantanao ny amborona izany ny vady samy mahatsara vahatsonaka anatreny reny napetraka eo mianakaviana reny ka meny tsy namaja azy na nivaiva azy na nivateva azy tamin'ny fomba samihafa manatanao manetreteny izay satria na dia tsy mianao azy izy rehefa napetraka eo mety izy ambany miaina
depois de falar ele siapa di sana mencintai kata-kata itu.
Banyu Nakasta. Amen.
Seigneur, merci de nous avoir transmis ce message aujourd'hui, que tu nous aimes avec nos défauts aussi. Et merci pour nous avoir donné des pères ici sur la terre pour nous veiller aussi. Je te demande, Seigneur, pour les orphelins, que tu veilles sur eux et les enfants qui ont été abandonnés par leur père. Et je te demande de les bénir, de les aider, de les renforcer. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.
tsy misy afena zay tsy aseho napakony zay fofantatra zay laha zay teo amin'ireo angeomaisina dia maro eo amin'ny zava azy zay hoe nisofina dia toreo amin'ny tapotrano ary aza matapaka zay mamono teny nefa tsy mamono fanahy fa aleo matapaka zay mahay mavay fanahy sy ny tena ao amin'ny hely tsy vaky vety ihany vavy dia tsitsinao nefa tsy misy naderay koa za amin'ireny olatsaka ny tany raha tsy avelan'ireny fa na dia nyvolonanareo aza dia vosafa ko aza nakotra fa mety no tsitsinamaro ianareo ary akoizany na sofinasofo no anakay ny tenony dia kelikizana tenondraiky sy dia tambitra fa na sofinasofo no tay ny tenon'olona eo lavitra koa sisy eo anatenareo zay alea Izy le
Uczęszczamy wymiany, nie chcą przekazać, ale sobie
vavolombelony asa fanjena i Abrahama nyfiky Noa nyfiky Mosesy ireo mpaminany rehetra lehilahy ka mpianatra ny tompo lehilahy misy dikana zany manana anjara toerana dia maro rehetra ny tompo azy fa ho antsika lehilahy zao fetin'ilay zao dia mampatsiaro hoe Noa Andriamanitra dia tena miany anao asavadiana zao lehilahy zany raika mba irezaka mifetrena le fitindrina fijoroana fa fifetrana kristana fa tsy mofo ka tsika tamin'ny oatra mijerena endrika ilay izy natao zany manana stratégie ina stratégie ina taminjerena fijerena ty endrika kely sady fanaovana teny maro tsy hivatika amin'ny fiainana zany ohatra nalery sy jerena am'zany mpaminany fa izy reny izy ny fianakaviana nalazy ny vatiny voasaika nalazy natokatrano sy nireo mizavana sy natotsy mba namantina zany matomazay izay manana tonga tano tsy nireo mizavana mamantina fiamasy jerena amanazy tsy vatiny amanazy azay tonga ny jerena amfafako ny fahakarefo kanefa Jehovah momba tony lehilahy hely maraky izy resy kanefa izy noho ny fomban'Andriamanitra sy ny fiaran'Andriamanitra dia nanjary kiteny jerena eo nantseny fiarana gavana rehefa Andriamanitra namantsika izy natotatsika mampahitantsika gavana tsy hienana isika c'est Dieu va vous mettre au fond et m'a aidé à faire le bien. Avec l'autre, pour terminer le titre c'est Son père était à la barre. Le commandant déclare avec autorité d'autorisation d'amener son fils avec lui pour le familiariser avec la mère. Mais après quelques jours, une grande tempête s'éleva et se prolongea plusieurs jours. Le navire était tellement secoué et le bruit des vagues assourdissant. Le père avait commandé à son enfant de ne pas bouger et de rester tranquille. Un matelot était chargé de veiller sur l'enfant et de lui apporter sa nourriture. La tempête terminée, quand le père descend dans la cabane pour voir son enfant, il le trouva très calme, mais pas le seul humain avoir été effrayé. Le papa demanda: Tu n'as pas eu peur, mon enfant? Oh non, papa, répondit l'enfant. Comment aurais-je eu peur quand je savais que tu étais un homme? On m'a toujours dit que tu étais un bon mari. Chers amis, c'est un épisode qui nous guide à la réflexion suivante. Ne faudrait-il pas que tous les chrétiens aient une foi semblable dans leur Père céleste, comme ce petit enfant? Dans tous les jours de la vie, ne devrions-nous pas penser rien de mal ne peut m'arriver, car mon Père céleste tient sur le gouvernement de ma vie. Avere sessualmente sono faremo Andriamanitra miano felatsia miano asa mitety vitsoa fa apetrao tokony feno apetrao tokony feno fiangonana fa Andriamanitra mandeha hitantsika Andriamanitra ny fiangonana tsy eritreretinao mihitsy ny fomba Andriamanitra fiangonana fiangonana sy fiangonana ianao ny eritreretra ny kakotry ianao kakotry des autres Andriamanitra ny malala misy azy
Anareo rehefa soalan'i Jesosy Kristy tompony, ny fitiavan'Andriamanitra ary ny fampahaizana ny fanahy masina. Petraka. Fahasanana zaza ka dia mamoroa
Il
sekretera Rajofetra ireky. Ireo an-tsapana zava-maneno izay ny filoha zava-maneno mapaiky. Trésorier Flavie Fabrice Nzaka. Ary ny sekretera Lavana Jean-Yves. Ny bureau sapana fakira fanatsamana izay manaranazo mamy filoha Rakena Georges. Trésorier Damina Santa Nigeraldo. Ary ny sekretera André Malalason Vélif. Ireo zany ravana ndraikitra vaovao izay vidin'Andriamanitra tamin'ny fifidiana samihafa, nisy ny fiditsika mparefana zany toko, nisy ny fidiny isaky ny sampana. Koa dia amin'ny anaran'ny toko ravana dia miaravana ho sady zay. Dia mbola isa zany fanokana sy fandraisan-tanànan'olo dia fandresena Kristy fahafatarana fifidianana. Satria Andriamanitra no fidy, Andriamanitra no mono, ka dia mararo ny fampiresana mpaminareo zay ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny tsirairay azy. Amen. Asalamana ny filohan'ny Sotra anao zay Andriamanitra, dia andresenao satria
satria somatsara ny fanavozana ny fiangonanao dia raha ny lalana satria ianao no mandamina, ianao no mandrindry. Mangatak'izay terizanao rehefa mamponao izay manodidinao rehetra mba hahelika afaka somatsara na ny rahana azy ka io koa namponan'izy ireo amin'ny fiangonana amin'ny fiantsonana amin'ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay manomezana izany. Emra soanao ny raha fahampapolo loasperata sy vahatotona tatsikerana dia magataka ny ireo toponatahitra makasika ny fankalazana fetonaray mba evatrany fandaminao arenany misy ny kanakatana tsy mikoa faharoana voaloha tsy mba efatra faty.
miavina sy ampy ny fampiazanay ka faly miarava mitratrany fetin'izay makasitraka lehilahy makatena ary manoloka marobe mitapolaka ohatra satria dimy olonanatsinday dia ny mpitandrina raviny aina sambatra ny fiangonany ampitena manana miagayana raha sendra asaina kasahirakirana makasaina kirana dia angerana mirana ka hoe tambavaka mitombo ny tetikisaya fa izy mitay agombana pastero raha misosa ny sarana reto vahoaka rehetena ka ivavava mitokany mba hanao sy miakana mba hananana mandrolava sy fiainana ivavamisika i Jesosy Kristy tomponay indrindra faninay amin'izao no nifataka amin'ny fetiny dady famitaponao sy fitiavanao azy tompony no mbola naza azy tompona nazahoana izy tompona no avy aloha ka dia miara mifaly ny fiangonana izay miara mifaly amin'ny fiangonana ihany koa misaotra tia azy ary dia mangataka manana ho ihany fazo amin'izay efa mety vita tsy araka ny sakafona satria mbola nofo saraka mety tsy nampamilaka ny dinao fa dia folo amin'izay rehetra ankehitriny ihany dia mitondra ambavaka rehetra mpianaka dinaretsy tsy ho an'izy rehetra ihany izay tonga eto anefa ho andreo rehetra izay tsy mba afaka ianarana izao fampifanao izao noho ny antony maro samihafa izay ianao rery ihany izao mitondra ambavaka ihany koa izay mpianaka dinaretsy maneran-tany indrindra lehilahy any malagasika mangataka ny fanaina masina Jesosy mba vakeo tokoanio tokoatratsinaina ihany ary raha sendra misy dady ihany tojo tsy
sois en bonne santé comme prospérité dans le monde. Et maintenant, je vais compter 1, 2, 3 et après toi, nous allons dire haut et fort: Papa, je suis fière de toi, je t'aime de tout mon cœur. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Papa, je suis fière de toi, et je t'aime de tout mon cœur. Sajid Naichinha Chinzana, Alfred Naichinsana Majai, Wabudana, 17-6. Arabella Mujalesh, na Tete do Fixão, Ande Manchana da Passou na Lei, Italia Major. Amnisolfite Jaison, Denise Manucha, Tuncam, Maravilha Espetáculo. Mirai Nantana Massuanjo, Cambula Azei Samanjo. O Mena Nizema na Mara, na Fusa, Mafusa Sisi Mapvaja. Mirai na Piana Gelava, no Tuco no Era Lagava. Niezeka Tugabaú, na Ilha Luaz. Mirai Nichirosaki, Hasufona Edotaki, Havana Subunhet, Raíde da Samajé. Nireiro da Tuganauante, Lama Maravante, Guarina Cia do Timone, Siambara Cia do Sul.
isa, dua, telo. Então, palavra que eu estou falando com vocês. Saya mesti surat sama-sama sampai pada saat itu. Saya belum pernah sesi kantian. Pernah sesi kantian. Itu waktu yang sejak itu, baik yang dari jangan itu. Pernah sesi kantian. Baik ada saja. Satu menang masyarakat ini, futi, orang dalam fenomen bahasa Nanti Francis fait des cheveux blancs, sans une couronne, voleur, c'est dans le chemin de la justice. On la trouve. Ma tête qui m'a amené à dire le futur. Un fil de futur, on m'a dit ça, le couillard de l'exercice. Suatu nato, suatu masa. Amin fata biasa, sejak ada waktu dia nato, sejak saat itu tidak melakukan seperti kulcanya melakukan seperti mana saja dia, mana saja dia sesuatu jadi. Sehingga menteri, bukan cuma Ici, pour la santé, il fallait que le film le livre, un moteur de ça va aider ça. Tiens, c'est une série de cours, le talent de la l'œuvre, quand il y a aucun chose, ça va former, on va le penser. Et on fait parler le film, s'il y a une chose. Et une chose, c'est pas la santé. Alla che fanno pratica una funzione simile, sono interessanti solo quando si termina a parlare, fanno tirare la fantasia. Fanno che come una favore della lasagna, di sciamento di parmigiano, si sciamento del tuo. Fa la fiata una cosa, la fiata della lasagna. Dia spaventano una passaggio. Mi raffaele che ho consultato con il io prima di come This is
aminareo le fiadanana aoka hitotsika amina matsika isika hiteny amiko manao hoe ho aminao an'iny fiadanana. Asandrato ny fonareo amin'ny tompo aoko dia raintsika ny tompo Andriamanitra hivavaka isika iarana. Eny tokoa ry iray masina mandrakizay mahay fanjavatra rehetra. Mety tsy mahavoty ny siaranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alanan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanentena hamonjenay. Amin'ny alalany koa ny dia raha nianjely fiandriananao sy tsy amin'ny fanapana rehetra anao amin'ny tahotra ary arahan'ny fiangonana any an-tany sy aty an-tany niderana anarana amin'ny fiodinana. Izay koa ankehitriny miara-panandratra ny fionain'izy ireo ka ny fanajana lehibe ny dia raha iny manao hoe misaotranao izay Andriamanitra ray tompony lanitra sy ny tany fanomafanoamponao mena mitamahantra dia nomenao zanako raha tokana mba tsy hovezaka ny azy fa hanana fiainana manasa. Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy Andriamanitra. Izany ny tokana ny an-dalitra dia tsy izay manao tanatrianao ny fahatsiarofana ny fahatokavany zanako aono fijaliana sy ny fahafatesana fitsanganana tamin'ny maty ary fiakarana tambony sy ny fifonana anay ka miandry sy mitanao ny fiverenana izany. Amen. Ankehitriny raha eo ahidiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny fonana velona amin'izy manatona anay amin'izao fanasana izao. Fa ny fanahy masina no arinao amelomanao anamasinanao ary anomezanao anay zava-tsy rehetra. Misaotranao izay ny Jesosy Kristy tompo niderana analanao izay ny zanaka Andriamanitra anay tokana mpamonjenay ankalazaina ny ianao ny fitiavanao izay maheno ny fahafatesana ary izay izay tonga tanatrehanao iomina amin'ny latabatra dia mangataka mamoraisinao aminao ohatra ny sampana ny voaloboka ampianary fankaty tahaka ny tiavanao anay izay ary oka izay raha manana fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay miara manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny talohandrindra ka omano izay. Ravana malala eny amin'ny fanajana azy tena nanorenan'i Jesosy Kristy ny fanasana masina. Jesosy Kristy tompo tany miaminy izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary efa nisaotra izy dia nevakiny ka ho izy ray sopana ity ny tenako izay omenao anareo izao natao ve ho fahatserevana ary toy izany koa ny kapoka rehefa mihinana teo izy misotroa amin'ity ianareo rehetra fa ity no any dia ny amin'ny fanekena vaovao izay ratsaka mandeha famelan-kely ko nao vinano misotra anareo dia izao natao ho fahatserevana misaotra anaray izay mampametry antsika hanana anjara ny fandiana masina eo amin'ny mazava. Amen. Realiza
manana zanak'Andriamanitra antsika isika dia izany mahafahantsika manatona ny ray manao hoe rainay izay masina ny anarana tonga ny fanjakana atao eny ny tsika mety an-tany kakany eo any izy amin'ny sazahoany ary mamelany zay tahaka ny namelana izay hoe mataminy aza mitondra anay moa mifakapanahy manafahana ny izy anao ny fanjakana sy ary ny voninahitra manasa avana malala ny mofo zay vakitsika dia firaisana amin'ny tena Jesosy Kristy tontsika azy ny vakina ao antsika satria raha ihany mofo dia tena iray isika na dia maro aza isika rehetra dia miaro mandray amin'izany mofo izany avokoa dia izany koa ny kapoky misaoana Jesosy antsika dia firaisana amin'irany Jesosy Kristy tontsika raha ny fanekina vaovao zay navatsika amin'ny maro ny famelan-kely o Jesosy Kristy raisohany ity ny tenako izao menao anareo izao natao fahatserovalana ary koa izy sotroana rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekina vaovao zay navatsika andreto famelan-kely izao nataovy ho fahatserovalana o Jesosy Kristy andeha zao voatra avokoa ny zavatra rehetra petraka ny fiangonana Ravana malala androsa ety amin'ny altara isika amin'ny fandraisana fanasany tompo toy izao ny toromarika eny amin'ny toerana ianao dia efa mivavaka mandalo ety ianao dia mandray mofo sy mandray ny kapoka dia mihinana misotro dia omena ny foninatsy ny kapoka dia eny amin'ny toerana indray ianao mamarina ny vavaka ataonao arak'izany ny hira fahafito amin'ny zato nataontsika riavana izy antsika amin'ny hira fahasivy amin'ny zato fa 5 amin'ny zato roapolo amin'ny zato entolo amin'itsy aokary isika anatina ny tompo handray ny tena sy ny rany izy Thank you.
Zao eo amin'ny teny fampielezana ho antsika vaovao ilay tena sy ny rano. Jesosy Kristy tompontsika izay vonona tamin'ny hazo-fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, rehefa nanome anareo ny tena sy ny rano izy nanavotyanareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anie mampahisy ao anareo ny fomba maro ny fiaminao izay ho aminareo rehetra taminy. Petraka ny vita. Mandamina antsika ny tekoana rehefa fazana ny rakitra araka nambarana ny rehetra teo ny rakitra fanantsika mahazatra ny rakitra voalohany ary ny tekoana ao arivo kosa dia ny rakitra fisaorana ny fandraisana. Mira fasika ny teko tsy dia manjato 539 fa ny defa izay voalohana izay ny eto anatreho.
dia misaotra tokotsika mba afaka natavakatany fahasoafana lehibe mantsika izany mba manonjatsika ery atokitsika n'Andriamanitra manao ankehitriny afo matsokiny retsika izay nendamatra miaintsika mivavaka manintotsika ao izy izay raha teo no afatra raha mivavaka aloha mitilo amin'ny efitra manao makikina fa naray moa izay mitanao makikina no amany dia samy mivavaka manintsika raha mitondra natria zany Andriamanitra ratsika izany izay mba hitahitovitsika mivavaka azy. Ray izay mitandro ray mahazo tokoa ray izay maray tany anatin'ny tsipiria ny fiainana izy eo anatria aloha dia tsy misy kisenga sy tsy efa mahafantatra ny zavatra rehetra izay olombelona no voafetrika kanefa ataovy matoky anao izay raha makato isikaponao sy miteninao mba hahafantarana ny lalana sy mitondrana ny fiainana manatona anao izay zanakota misaotra anao ny teny fampalezana sy fampanantena fananteny vonotoanay tokoa azy dia misy anao manambara zany fa sary bidy eo tsy mihitsy ity tenanay sy fanahinay abiainaty ary zany namolanao Jesosy Kristy ao faty fanavitana ahafahanay amin'izay endrika mamono tenanay sy ny fanahinay abiainaty mangataka anao izay Jesosy mba hanjaka tenanao izy ka anafona izay tsy afaka sitraponao ka manaka nanay tsy fiainana ampahirezy ray anaka finarindra anazy tetika ametoky hatrany fa tsy mahafoy azy no mahasaraka azy mivavaka izay ho amin'ny asa mandarana zao indrindra amin'ny asa fampona izay nitsona misaotra anao satria ianao mifidy manendraka ampelantananao izany fifidianana izany nametraka ampelantananao fiainana ny amboniny izy ho tsiraray avy manakatana mahiaza ny amboniny izany ampahirezy matakariva to atanjao resaka rena nakivy resaka olana moa zao fotoana izao na amoza na lafizavatra samihafa dia mba avadisany fitanjana vahalohana Jesosy fantatra tsisy miafina aminao mitebiteby samihafa izay mbalana izany vavaka izay ho an'ny filohan'ny FPMA manerana izao tontolo izao izany tokoa no ray olona metanivon'ny FPMA manotompo mba afaka ho azy sy maponana izay mba hampahirezinao mena fahasalamana ery sy mitazana ka ikompitandrina rehetra manerana sany FPMA nezaneza tena misy azy ampahirezana matanina manjara fahapona indrindra amin'izao rehefa fahafahana iana azy amin'izay da io ny tsirara ihany manjara fahapona ka io koa ny fikasana rehetra amin'ity herinandro ity ny fikasana eny zany ny fahatiny volana Jolay izay anokanana dekona sy akasatana anokanany vaovao matoky izay tokoa mebolana no fandaminana ihany eo ny voninahitra mitraty ny fotoana izany satria Andriamanitra toko ny fandaminana no mapetraka ampelantanana koa ny famorandrarara no baotolo na ny bransamana io zany matoky izay tokoa dia asa mahery materaka somatsara ny fahalalahina sy ny fankatiavana mametraka ampelantanana koa ny fiainana rehetra tiavanty misaotra namamokatsaina mivavavaka amin'nyanao mpamonosana mbapisaorana entina maro isakaraza tokoa izy amiaraka taminay mivoatra tsikaikizy zany fahasanan'izay ankehitriny disaorana anao satria ny hainy mivavaka anatony isakariva eto izy tamin'izy ireny tena narano mafy misy aza sanatria voakorona virus kanefa nentina maro dia siritra na somatsara kehitriny zany manambaratra fa mihainy mivavaka ataonay isakariva eo isaky ny amin'ny siviala anatiny fotoana ampahireo izay mbola tsy misy lahatra amin'izany tokoa enganeny fananasina iasana izy io mba tsy ho fa te eo amin'ny izy
Sanctum et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amar toți cheamă, Nira Desilem, Zaidin, Tzidin, Osmanul. Eu vă țăndam la țănțane, iar vă țăndam la țănțane, iar vă țăndam la țănțane. Amen.
preghiamo sia calma e amabile. Ora nel Dio Madre. Amen. Santa e chiamata